Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Galaxy. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Amin'ny teny ity dia iresaka amintsika fahalalana ankapobeny izay kely mba fantatro momba an'izany atao hoe galaxy izany. Ary misy sary vitsivitsy reto izay ho asehoko antsika. Ny voalohany dia io ahitsika tsara sarin'ny Madagasikara io. Rehefa jerevana ohatrany hoe kely ilay izy amin'ilay sary. Nefa rehefa mandeha manao voyage ianao ohatra hoe menga ao Antananarivo mandeha makany Diego dia hitanao hoe midadasika lehibe ihany tokoa ilay Madagasikara. Ao anatin'io daholo isika rehetra 820 tapitrisa. Ary raha menga ianao any Diego any Tuléar dia tsy maintsy mandeha lalana ianao 2038 km. Lavo zany, lavitra zany. Ary tena lehibe ihany zany ny Madagasikara. Kanefa rehefa jerevanao hoe Madagasikara eo anatrehan'ny planeta Tany dia hitanao hoe kely ihany izy rehefa tena jerevana. Ao anatin'io planeta Tany io indray no misy antsika olombelona rehetra 7 miliara. Ary manana savaivo 12 756 km io planeta Tany izay misy antsika rehetrarehetra io. Dia rehefa tena mandeha ianao manao voyage ihany koa ohatra hoe menga ao Madagasikara mandeha makany États-Unis na mandeha makany Brésil saotran'izany dia hitanao ihany hoe tena lava, tena midadasika, tena ngeza ity tany izay misy antsika ity. Ary rehefa jerevanao koa ny ranomasina dia tena hitanao zany lehibe any tany izay misy antsika zany, tena goavana. Ary rehefa dinihana ny tany oharina amin'ireo le planeta vitsivitsy izay manodidina antsika, ohatra Vénus, Mars, Mercure, Pluton, dia hita ihany hoe lehibe ihany izy eo anatrehan'ireo. Kanefa rehefa oharina kosa izy amin'ireo planeta hafa tahaka ny Jupiter sy Saturne dia io ambany kely io zao ny tany. Kely dia kely mangamanga kely io ny halehibeny. Ary ny Jupiter zany dia mandana savaivo 142 900 km. Dia jerevana ny halehiben'ilay Jupiter, nefa dia ao anatin'io tany io daholo no misy antsika rehetrarehetra, na ny gasy, na ny vazaha, ny asa rehetrarehetra dia ao anatin'io daholo. Ny olona rehetrarehetra dia ao ny tranotra dia ao anatin'io daholo no misy antsika rehetrarehetra. Nefa dia izao ny halehibeny raha oharina amin'ny Jupiter. Dia hitantsika hoe tena lehibe tokoa ity planeta antsoina hoe Jupiter ity. Kanefa rehefa oharina amin'ny masoandro koa io Jupiter io dia kely tsy misy dikany satria io zao ny masoandro. Ohatran'io zany zao ny masoandro ny halehibeny mavomavo be ohatran'io. Dia ny Jupiter zao dia io kely batitiny kely io ambany io. Ary ny tany raha oharina amin'ny masoandro dia io teboka maintimainty kely io fotsiny sisa ny halehibeny. Mba jereva amin'izany io masoandro izay manome hafanana sy hazavana amintsika isan'andro io dia zavatra tena ngeza be io. Ary teboka kely fotsiny ny tany eo anatrehan'io. 1 400 000 km ny savaivon'io masoandro io. Ary zany hoe mila tany intsy 4,7 alina ohatran'ny tany zany vao tonga ohatran'ny masoandro. Tena lehibe ry havana zany, tena lehibe zany. Ary ohatran'izao zany ilay izy. Zany hoe ireo le planeta rehetrarehetra izao zany dia mihodina amin'io masoandro daholo ilay planeta anankisivy izay fantatsika ireo. Mbola misy moa planeta kely madinika fa ireo aloha zany no tena fantatsika. Dia ireo izy mihodinkodina amin'ny masoandro daholo. Io ilay antsoina hoe système solaire. Mihodina amin'ny masoandro izao zany. Ny tany izao fantatsika tsara fa ao anatin'ny herintaona vao mahatafidy amin'io masoandro io, zany hoe 365 jours vao mihodina, afaka mihodina indray mandeha amin'io masoandro io ny tany. Dia io zao akaikin'ny tany io misy an'ny volana. Itsika olombelona dia efa tonga teny mivolana. Fa ny volana ihany no mbola nandehanantsika fa ireo planeta hafa ireo mbola dia vao nijerevantsika fotsiny fa tsy mbola nisy nandehanan'ny olombelona mihitsy na anankiray aza. Dia io zao io sary io ohatrany hoe mbola ngeza be ihany ilay tany fa rehefa tena raha ny tena izy ohatran'izao zany ny halehiben'ilay izy. Dia ny masoandro zao io ngeza be amin'ny sisiny io izay tena hoe tsy hita pesipesena ny halehibeny dia oharina amin'izay zany ny tany sy ny ohatran'izany dia kely daholo. Kanefa dia izao io masoandro koa tsy dia hoe io akory ny zavatra lehibe indrindra fa raha oharina amin'ny halehiben'ny kitana io ohatra fotsiny zao Antares io hitantsika io sy ny hoe Betelgeuse dia hita hoe tena kely koa ilay masoandro. Tsisy dikany satria ny masoandro io ambany io misy hoe sun. Dia io zany zao ilay masoandro teboka kely tena faran'izay tena kely na ilay teboka ary ila tsy ho hita akory dia ohatran'izay ny halehiben'ny masoandro raha oharina amin'ny kitana Antares. Io kitana Antares io tsy hoe io akory ny kitana lehibe indrindra fa kitana 520 lehibe indrindra izay fantatsika olombelona io. Fa mbola be dia be ny kitana lehibe izay
tsy fantatsika olombelona zany. De reny zao misy karazana kintana be deabe. De nefany rehefa mivoaka ianao amin'ny alina de mandrandrana masonao mahita le kintana ianao de mahita kintana maro be ianao. De nefa reo kintana reo de lehibe lavitra noho ny tany. De asa raha mba azo misainao eritreretina hoe zavatra be deabe ohatran'izao no hitan'ny masonao nefa de zavatra goavana be daholo reo zavatra sy jerevan'ny masontsika reo. Zavatra goavana be daholo fa de lavitra moa izy de ohatran'ny hoe kely. De rehefa jerevanao zany zao le Antares zao no teneniko teo fa mbola misy kintana hafa ihany koa izay lehibe no ity Antares ity de reo zay aseho amintsika amin'ny sary reo zany zao le kintana hafa. Tsy hoe milahatra ohatran'izao akory ny filaharany fa entina anehoana le akelezany sy le alehibeany sasany fotsiny no manehoana anazy ohatran'izao. Antares zao io alohan'ilay pistola le mangamanga io izy de reny zany mbola misy lehibe lavitra noho izy araka ny hitantsika anazy amin'izao sary zao. De ny galaxie ry havana de izao misy zavatra ohatran'ny hoe mihodinkodina ohatran'ny spirale ohatran'io zay hitambaran'ny kintana be deabe. Kintana manodidina ny 200 milliards d'étoiles no mihodinkodina eo amin'io antao hoe galaxie anankiray io. De eo amin'io galaxie anankiray io no misy ny système solaire. Le système solaire le niteneniko teo le amin'ny hoe lay masoandro misy an'le planeta anankisivy mihodinkodina aminy de ireny zany io teboka mavomavo kely amin'ny galaxie io zany no misy ny masoandro. De ao anatin'io teboka mavomavo kely io daholo zany zao no misy ny Jupiter sy ny Saturne sy ny rehetrarehetra ny masoandro. De ao anatin'io teboka mavomavo kely io zany zao no misy ny tany sy misy antsika rehetrarehetra zany ao anatin'io teboka mavomavo kely io. De misy système solaire io zany zao fa mbola misy zavatra maromaro koa ao anatin'io galaxie io zay mihodina fa tsy hoe tany ihany akory na hoe système solaire ihany akory no ao anatin'io fa maro be zany ny étoile ao anatin'io ary zavatra goavana be daholo zany rehetra zany nefa de tsy misy mifandona. Ary de zavatra mahavariana de hoe ny io zao raha hitantsika Voie lactée moa ny anaran'le galaxie zay misy atsika. Galaxie spirale zany antsoina hoe Voie lactée. De io mavomavo ohatran'izao zany ny tena pozipoziny. De io mavomavo io zany zao no ao anatin'io zany zao no misy an'ilay système solaire zay misy atsika rehetrarehetra. De reny zavatra rehetra le kintana izay mamirapiratra izay mahavariana daholo ny alehibeany araka nefa nazavaina tamintsika teo. De io le galaxie misy atsika io le ataoko teo hoe galaxie spirale na antsoina hoe Voie lactée de tsy io ihany akory ny galaxie misy eto ambonin'ny tany fa maro be amin'ny univers ny galaxie 2000 milliards ao anatin'ny univers ny galaxie. Mba azo ny sainao eritreretina ve zany ny galaxie anankiray averiko tsara de misy hatrany amin'ny 200 milliards d'étoiles ny galaxie anankiray. De nefa ao anatin'ny univers de misy galaxie 2000 milliards. Tena ohatran'izao zany ny poziny zany atao hoe reny zany zao galaxie daholo zany zao reny rehetrarehetra reny de ray amin'ireny fotsiny lay galaxie spirale zay nasehoko tamintsika teo misy an'le teboka mavomavo kely misy ny système solaire zay misy ny tany zay misy ny atsika. De asa raha azonao ansaina amin'izany ny akeliny ty tany zay misy atsika ty eo anatrehan'izany atao hoe univers. Ataovy ara ny kajikajy. Raha galaxie anankiray misy kintana 200 milliards, ny galaxie 2000 milliards zany. Firy zany nisan'ny kintana étoile ao anatin'izany. Nefa de ny kintana de lehibe noho ny tany. Tena mahavariny zany dramana. Tena mahavariny zany. Ary nefa de zao nambaran'ny Salamo fa 770 manao hoe milaza anisan'ny kintana Jehova ozy izy samy tononony amin'ny anarany ireny rehetra ireny. Milaza ny isan'ny kintana, fantatr'Andriamanitra ny isan'ny kintana ary tononony amin'ny anarany reny rehetra ireny. Fantatr'Andriamanitra tsiraray avy zany ny anaran'ireo kintana rehetrarehetra izay amin'ny galaxie rehetrarehetra amin'ny univers ireo. Ary fantatsika tsara ry havana fa ny tena lehibe de tsy de le kintana loatra fa lay mpamorona mihitsy ny tena lehibe ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ny Genesis toko voalohany andininy 4:7 ka hatramin'ny 7:7 de tena milaza fa hoe noforonin'Andriamanitra tamin'ny andro fahefatra ny masoandro, ny volana sy ny kintana. Ary mafisy Davida zany any amin'ny Salamo 9:7 manao hoe raha jereko kosa izy ny lanitra ao
izay asany ratsatananao, ny volana mankitana izay noforoninao, Andriamanitra nahary an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Dia mba hitanao amin'izany ve ny fahalehibiazan'io Andriamanitra izay hivavahantsika io. Ary zany natonga ny Davida ao amin'ny 1:1 amin'ny Salamo milaza manao hoe Jehovah tomponay io, endreny ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra, nataonao eny amin'ny lanitra ozy izy ny voninahitra ao. Lehibe Andriamanitra ry havana. Ary nisy fotoana ny zanak'Israely nanehoan'Andriamanitra an'izay hoe fahalehibiazan'izay tao amin'ny tendrombohitra Sinay. Tena nidoratsetroka mihitsy ilay tendrombohitra, ny kotrokorana sy ny nandeha daholo ny tselatra sy ny zavatra samihafa, ny pararetra ny olona ampahany voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny fotsiny nefa ny nasehona, ny pararetra ny olona dia niteny manao hoe Mosesy aleo ianao ihany no miresaka amin'Andriamanitra fa tena tsy vita nefa tena maty zay, fa aleo ataonao tatitra aminay izay zavatra nambaran'Andriamanitra fa tena tsy mety, tena tsy vitanay miatrika an'izao zavatra zao. Fa zany ny herin'io Andriamanitra izay hivavahantsika io ry havana. Ary ny lesona izay azontsika raisina amin'izany dia izao mipetraha ianao tsara. Zay ny ambarako, mipetraha ianao tsara fa iza moa ianao no hifaninana amin'Andriamanitra, na hikritika an'Andriamanitra, na hanometsiny an'Andriamanitra raha izany ny fahaizany sy ny fahalalany, raha izany ny fahalehibiazany sy ny voninahiny. Mahaiza manetry tena ry havana. Aza mifaninana amin'Andriamanitra mihitsy, na manao tsinitsinina io Andriamanitra io fa izany io Andriamanitra izay tompontsika sy hivavahantsika io. Ary ny dikan'izany koa dia izao, aza matahotra mihitsy ianao. Aza matahotra. Raha vao mijery izany fotsiny anao dia efa tonga dia efa hitanao manao hoe adresa. Zany ny fahalehibiazan'ny Andriamanitra izay hivavahako. Zany tena fahalehibiazana tsy azony saina eritreretina anie izany ry havana. Tsy azony saina refesina mihitsy izany ny fahalehibiazan'io Andriamanitra io, tsy takatry ny saintsika mihitsy. Tena kely dia kely ny fahalalantsika olombelona raha oharina amin'izany fahalehibiazan'Andriamanitra izany. Nefa dia matoki fa tena tianao io Andriamanitra io. Tena tianao io Andriamanitra io, ary io Andriamanitra io ihany ilay Andriamanitra izay nandefa ny zanany nitady ianao, hamonjy ianao, mandondony ambaravarany fonao, te honina hiaraka aminao, te ho sakaizanao. Izany Andriamanitra lehibe izany no miantso anao anaraka azy. Inona indray ry havana no mbola tokony hampisalasalatsika. Tena tianao io Andriamanitra io. Ary zany ry havana no tokony ho fomba fijerintsika an'io Andriamanitra izay tompontsika io. Lehibe Andriamanitra, andetsika iondrika, iankohaka eo anatrehany, hidera azy, hankalaza azy, hanome voninahitra azy. Fa tsisy olombelona mahazaka mahita an'izany Andriamanitra any amin'ity vatantsika olombelona ity, tsy zakatsika. Izany fahalehibiazana izany ary marina izany. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra raha izany no heriny, galaxy firy no isan'ny galaxy eto amin'ity univers ity, ray amin'ireo fotsiny ny galaxy izay misy atsika olombelona. Misy ny système solaire koa ao anatin'izany galaxy ray izany, dia kely ao anatin'izany averiko tsara no mbola misy koa ny masoandro izay lehibe dia lehibe everitsika hoe lehibe, nefa dia ny tany dia mbola kely lavitra noho izany. Kely nefa dia ianao aiza ho aiza amin'izany, ianao sy ny problemanao, ianao sy ny olanao izay heverinao hoe tsy vitan'Andriamanitra ny mahamaha azy, aiza ho aiza ao anatin'izany ianao, raha izany no heriny sy ny fahalehibiazany. Mahaiza manetry tena dia matoky ny tompo, omeo voninahitra izy, midiala ny anarany dia misaora azy fa lehibe Andriamanitra. Andeha hivavaka tsika. Andriamanitra rainay eo, endreny voninahitra ao, zinona tokoa moa ny olona no ahatsiarovanao azy, ary ny zanak'olombelona no hamanginao azy, raha izany ny asan'ny ratsan-tananao sy ny fahalehibiazanao. Kanefa dia fantatra efa tianay ianao, ary mitady anay, miandry anay isan'andro isan'andro. Miondrika ao anatrehanao izay Andriamanitra, manome voninahitra anao, mankalaza anao, ary tena faly izay manana anao. Azona iantoka tanteraka ny fiainanay ao aminao. Raiso, hanjakao izay, ary dia matoky ny fitondranao, matoky ny fitantananao, satria raha mijery ny zavaboary rehetra dia mahita ny voninahitra ao sy ny fahendrenao ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Misaotra Andriamanitra, mankasitraka Andriamanitra ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra, ankehitriny ary mandrakizay dia ho anao irery ihany, ilay Andriamanitra Alpha sy Omega.
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no anaovany sy ankatahany izany vavaka izany.